docteur Sylvia. Ny resaka zay ho ataontsika ho an'ny parent amin'ity raha sitraka ao dia mikasika ny fanavian'ny zaza. Zay indrindra. Resaka fanavian'ny zaza no resahantsika androany satria zavatra tena mampitantana ray aman-dreny zany hoe manavy ny zazakely. Tsy hainy hoe inona no tokony atao, indraindray raha tsy fantany hoe inona moa zany no aiza ny atao, inona no aiza no alea dia resahantsika kely androany momba n'izay resaka fanavian'ny zaza zay. Indrindra fa eo amin'ilay zaza le mbola tsy mahay miteny hoe ato mamay maman na ato mamay. Zay indrindra. Mbola tsy mahay an'izay. Zaza be. Fa ny tsara fantatra koa nefa dia hoe rehefa manavy ny zaza dia miady amin'ny aretina izy zay, miady amin'ilay germe any anatin'ny vatany, bakteria, ny virus any anatin'ny vatan'ny zaza. Zay mampisy an'ilay hafanana. Zay ny antony mampisy an'ilay hafanana. Ny ankoatran'izay ihany koa iny hafanana iny mampiakatra ny toana globule blanc ao anatin'ny vatan'ny olombelona anankiray. Ireo zany le sela miady amin'ny aretina ao anatin'ny vatan'ny ankizy. Dikan'izany zany rehefa manavy ny zaza dia aza dia matahotra be loatra na dia matahotra ihany ary fa hoe miasa tsara ny vatan'ny zanakitsika rehefa manavy ny zaza anankiray. Ahoana ny ahafantarana hoe manavy ny zaza anankiray? Fomba anankiray voalohany tena ahafantarana aloha hoe manavy ny zaza iray raha tsy endra voatsapanao izy dia maripana aloha mihoatra ny 7 degré 7 degré Celsius ie ny hafanan'ny zaza anankiray. Na rehefa tsapana ihany koa ny vatany dia mafana izy. Mihoatra nytsika zany izy dia mamay. Ankoatran'izay ihany koa nefany mety hoe menamena be izy. Zaza tsy menamena dia mety menamena. Mety koa nefa ny zaza hoe atsatra tampoka. Manavy izy dia izay ny fisehon'ilay izy na tsemboka be ihany koa. Zany mety hoe manavy ny zaza rehefa manao an'izay tranga rehetrarehetra izay. Mety hoe kizitina be koa. Mety hoe kizitina be. Jerena mihitsy zany ny toe-batany amin'ny ankapobeny hoe manao tsy hoe ny toe-batany fa ny fihetsiny amin'ny ankapobeny jerena mihitsy hoe manao ahoana. Misy nefa zaza tsy hitanao hoe malemilemy araka ilay nitenentsika teo, misy izy tonga dia kizitina malemilemy, tsy voatery anao an'izay izy fa mety mbola 39 degré ny température fa mbola mipelipelika be eraky ny trano izy. Tsara ho fantatra nefany fa raha vao manavy ny zaza dia tsara ihany izy asiana atao calme, asiana atao mipetrapetraka ao an-trano. Iny tsinona mampitonga an'ilay aretina miady amin'ny aretina aingakaingana kokoa izy rehefa makaina dia tsy dia misy complication loatra ihany koa le fanaviana rehefa avy eo rehefa makaina le zaza. Fa miresaka complication ihany ianao inavy mety hoe complication raha sanatry zany ka hoe miakatra mety hoe mifanintona na avy ao anatin'ilay complication zany. Mety hoe mifanintona ilay zazakely mety hoe midelira mihitsy izy indraindray rehefa le tena manavy be iny dia mety déshydraté, tsy ampy rano ohatran'ny mitsonika ny vatana rehefa mamay be dia ohatran'izay ihany koa ny vatana tsy ampy rano dia iny lasa le malemilemy izy indraindray ary izy sanatria tena hoe tsy mahatsiaro tena mihitsiny dia iny tena atahorana. Iny le anesthésie générale ohatry mahatsiaro tena. Ie rehefa tranga izay zavatra izay dia tena hoe tokony hoentina any am-pitsabo zany le zaza farak'izay aingana. Zay ihany ve ny antony hoe tena tokony hoentina any am-pitsabo izy sa hoe avy miakatra ny amin'ny hafanany dia afaka hoentina any am-pitsabo izy? Tiako marihana aloha fa ny zaza latsaky ny enim-bolana. Latsaky ny enim-bolana raha ohatra ka hoe mihoatra ny 39 degré ny températurany mandritra ny adiny 4 dia tena tokony hoentina any amin'ny toeram-pitsaboana mijery mpitsabo raha vao zaza latsaky ny enim-bolana. Satria ny zaza latsaky ny enim-bolana mbola tsy matotra tsara zany le régulation na température ao anatin'ny vatany. Dia raha vao izay zavatra izay no miseho dia hoentina any am-pitsabo izy. Raha zaza mihoatra ny enim-bolana kosa nefany raha vao ohatran'ilay teo hoe tonga dia anesthésie générale hozy izy teo tsy mahatsiaro tena. Allo raisiny kely aloha ny andraiky fa izy allo marina aloha zay. Entiko any amin'ny omapi zany rehefa. Raha vao tsy mahatsiaro tena tampoka le zaza raha hoe mihoatra ny 39 degré ny températurany na hitanareo hoe lasa malemilemy fotsiny izy raha manomboka midélire ohatran'ilay nitenentsika teo izy raha vao hitanareo misy miova fotsiny zany ny toe-batany dia alao izy tonga dia hoentina any amin'ny toeram-pitsaboana na manatona raha ohatra zao raha ohatra le zaza zao ohatra hoe narary izy zao manavy izy androany dia nandeha nijery mpitsabo dia verina nisy aonao fiteny zany nisy rechute nanavy indray izy avy ohatra ny afaka tsy haiko ray volana azony neny atao ve tonga dia le fanafodiny meny docteur Sylvia anazy tamin'iny ihany tonga dia averiny ray mandeha. Zay mihitsy le tsy azo atao. Tena tsy azo atao zany satria ny antony mampanavy be dia be. Mety hoe tamin'ilay ray volana teo aloha izy tazomoka ny nentina mampanavy anazy. Mety hoe amin'izao ohatra hoe mikohaka indray mety mampanavy anazy. Mety marary kibo izy dia mety manavy. Mety zaza maniry nify dia manavy. Fa zany zany ny anisan'ny mampanavy daholo. Zany rehetrarehetra zany tena mampanavy daholo fa
matetika moa virus ny tena mahatonga ny zaza manavy dia iny nefany a izay mihitsy le tsy mety amin'le mitsabo tena manao tsabo manao fiteny anazy le manao dokotera tena ohatra anao zao rehefa marary anao dia anao ihany manao dokotera ny tenanao satria mba mijery ihany hoe inona zany mety aretina mahazo ana rehefa marary a fa raha olona tsy mpitsabo a dia aleo izy makany amin'ny toeram-pitsaboana ihany ny tena loza amin'le manao dokotera tena manko a dia raha ohatra ny hoe ay manavinavy fotsiny izy dia amena an'le fanafody tamin'ny ray volana indray a zavatra hafa ny mety mahavoa anazy amin'izay fotoana izay ohatra ny hoe raha voalavo ve zao vonoina amin'ny odomoka ve dia mety ve ohatra mety le lalitra indray mamaky tena tsy mety mihitsy dia ny tena mahalozan'le izy koa lasa manao résistance le vatana rehefa avy eo tsika zatra mamera vao manavinavy dia amena tonga dia amena cotrime amena moxie tsy fantatra kory nefa hoe inona le aretina mahazo an'le zaza dia rehefa tena tonga le fotoana sanatria hoe le aretina tena mila an'le cotrime na moxie maro na tena ilain'le vatan'le zaza tsy mandaitra tsony izy rehefa avy eo dia tsy maintsy fanafody na fanafody lafo vidy be tsy maintsy vidina na fanafody be dia be dia izay ny hoe aza manao dokotera tena reto a mandehana makeny ampitsabo zay rehefa tsy vidiny sady le manao dokotera tena ny ohatra zao marary ve lohany finango e dia za ihany mamaly marary ny lohako dia inona dolo marary ato koa marary ay marary koa dia ahoana zany atao andao inana nivakina eny ary andao ara inany zay le manao dokotera tena dia raha vao tsy tazomoka mahazo ny finaingo amin'le nivakinina dia mbola marary eny foana mbola marary eny foana lany vola fotsiny dia nefa sady reraka finaingo tsy tazomoka fa tasika reny efa nytenana anao tao hoe raha ohatra ka maharitra adiny efatra no mijanona eo foana le hafanana dia tokony hoentina any amin'ny dokotera any ampitsabo lay zaza inona ny zavatra tokony atao mandrapatonga any amin'ny toeram-pitsaboana zany mandra-pahitana le dokotera inona ny tokony atao mivavaka ye raha mivavaka ianao dia mahazo mivavaka tsy misy tsisy olana mihitsiny zany fa ny ankoatran'izay ihany koa amin'le hoe mafana le zaza dia aza bonoana be matetika koa tsika ray aman-dreny a vao mainka atao mafana be le zazakely nefa tokony mba atao mangatsiatsika izy analana ny akanjony dia tsy atao mafana be izy ny ankoatran'izay ihany koa mety koa nefa ny hoe ny extrémité na ny tanana sy ny tongotra mety mangatsika be tsy haiko amintsika rehefa niteraka dia efa nahitan'izany hoe mamay be ny andron'le zaza sy ny ato nefa ny tanany mangatsika be amin'izay fotoan'izay mila finosina ny tanany sy ny tongony satria amin'izay mba mitovitovy ny température-n'le vatany sy le tanany sy ny tongony zany dia tsy miady amin'le mangatsika be tsony le vatany amin'izay fotoan'izay rehefa finosina tsara ankoatran'izay ihany koa ny température ao anatin'le toerana ipetrahan'le zaza na le chambre ipetrahan'le zaza tokony eo anelanelany 19 na 20 degré raha ohatra zany tsika ka any amorontsiraka any mamay be dia dika zany tokony ampiana ventilateur ohatra na sokafana daholo ny varavarankely mba hahazahoana le température hoe 19 na 20 degré fa iny le ventilateur io ve tsy mampisy coup de froid anazy atao sisisany ka tsy atao direct amin'le zaza fa le température ambiante n'le trano fotsiny zany atao mahazo an'izay 19 na 20 degré zay ankoatran'izay ihany koa azo ampandrona ny zazakely mamay be ampandrona 2 degré latsaka le température mahazo anazy iny raha ohatra ny hoe 39 degré izao 37 degré zany hoe mila manana thermomètre foana zany raha vao manana zazakely dia tsara manana thermomètre foana zay fanontaniana izay aloha dia fanontaniana apetraky ny olona mbola tsy niteraka fa raha efa niteraka izy dia tsy manontany mariny zany zara voateraka amarana le fandarana le fiarahana bledinatsika fa sao dia misy afatrafatra farany ny afatrafatra farany a dia ankoatran'le resaka nresantsika rehetrarehetra teo a dia ampisotroana rano matetika foana ny zaza iny zany averimberiko foana ampisotroana rano matetika foana ny zaza dia raha mahasakafo izy a dia amena sakafo tsy kelikely dia ohatra ny hoe iny amin'ny finaingo iny zao a misy pohana bledina azo amena zazakely zany iny a sady malemilemy iny rehefa malainday komanako rehefa manava ny zaza dia mila tadiavina hoe inona ny sakafo tiany dia iny zao mety amin'ny tsara inona tsara moa le parfum iny teo finaingo pomme banane azony atao goûter zany iny a azony atao dessert fandevonan-kanina tsy mahay miteny inona zao ny tsarotsaroan'ny vavanao dia pomme banane zany ny tsarotsaroan'ny vavany dia mila tambatambazana ihany koa ny zazakely rehefa manavy ankoatra fanomezana sakafo zay tiany anazy a dia tambatambazana izy satria izy tsika tete hoe kizitsinjitiny izy dia mila tambatambazana amin'iny izy te ho trotrotrona dia mba trotrotrona matetika izy na efa zaza tsy dia nitrotrona firy ary amin'izay vetivety izy dia sitrana misaotranao dokotera fa fantatro fa malina antsika ny atokantrano any ny fiarahana ao anatiny ity zanam-pandaharana parent ity a fa azontsika atao ny mametraka fanontaniana
hatrany zany a mandritry ny tontolon'ny herinandro ao amin'ny adresse mail parent parents @magicmultimedia.mg zay l izy zay indrindra de afaka mamaly amin'ny mail de afaka valiana en direct koa rehefa sabotsy ohatran'izao